ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faleraba tsika rehetra ry avako malala tratrety sabotsy fa 5 volana septambra ity ary eo anatin'ny fitaoman'ny fiangonana ny centre scolaire FJKM sika hibanjinana ny lohahevitra mikasika ny hoe miasa ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, miasa ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Koa ny mofinainantsika ny ravako dia ny Koritiana 2:7, Koritiana 2:7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 7. Koritiana 2:7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 7. Fakitsika aminaran'i Jesosy zany mofinaina zany driavana. Koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika ry malala dia aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka ahatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ataovy omby anay ny fonareo, tsy manao izay tsy marina tamin'olona izahay, tsy nanimba olona, tsy nanambaka olona, tsy miteny izany ho fanamelohana, fa efa nilaza rahateo fa ao am-pona ianareo mba hiara-maty sy hiara-belona isika. Be ny fahatsikiko anareo, lehibe ny reherehako ny aminareo, feno fiononana sady be hafaliana indrindra amin'ny fahoriana rehetra. Fa na dia efa tonga tany Makedonia azy izahay dia tsy nisy iainany nofinay fa napahoriana tamin'ny zavatra rehetra, teo ivelany nisy ady, tao anatiny nisy tahotra. Fa Andriamanitra izay mampionina ny mpandefitra no efa nampionina anay tamin'ny nahatongavany Titosy, ary tsy tamin'ny nahatongavany ihany fa tamin'ny fampionona izay nampiononareo azy koa, raha nambarany taminay ny fanirianareo sy ny fitomaninareo sy ny fahasotonareo anankiahy ka dia maika ny faly ahy. Ray Masina manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity Koritiana 2 rehefa malala izay taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana Korinto. Telo moa ny taratasy fantatra fa nosoratan'i Paoly ho an'ny Koritiana fa ny ray tsy eto am-pelantanantsika fa ireto roa ny tena no voatahirintsika na voatahirin'ny fiangonana. Fa amin'ity Koritiana 2 ny tontolo izay iresahany azy dia matetika ny lava indrindra izay votoatin-dresaka izay resahan'i Paoly amin'ny Koritiana dia zavatra roa. Ny voalohany dia fiarovana ny maha apôstôly azy, fanazavana ny maha apôstôly azy zany. Ary izany fanazavana ny maha apôstôly azy zany dia asehony amin'ny fiarovana ny maha olom-bao antso azy, ary ampifamatoriny amin'ny fiantsony Jesosy Kristy tompo azy, izany maha apôstôly azy zany. Fa ny faharoa izay resahan'ny Paoly dia mikasika ny fampianarana sy ny fantsinina ny finoana diso ary fampahirezana. Ao anatin'ny fanazavana ny maha apôstôly azy Paoly no manazava ny fampahirezana ny Koritiana. Fomba fiasan'ny Paoly moa zay. Paoly moa sady miresaka fampianarana na doktrina no avy hatrany koa no miresaka fampahirezana. Ao anatin'ny fampianarana izy no mampahery, na ao anatina fampahirezana izy no manao fampianarana. Ao anatin'ny fiarovana ny maha apôstôly azy izy no mampahery, nefa koa ao anatin' zany fiarovana ny maha apôstôly azy zany izy no mampianatra na mampita hevitra. Ka amin'ny andininy voalohany amin'ny toko 7 no entina mampahery anao anatin'izany tokotaniny fampianarana sy fampahirezana zany ho irasantsika azy. Hoy ny apôstôly Paoly: ry malala, aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka ahatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ry malala, aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka ahatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Rehefa malala roa zany no resahan'ny apôstôly Paoly eto anaovany antsoava eto, dia ny hoe aoka hiala
anadio tena miala amin'ny fahalitoana ranofo sy ara-panahy, ary faharoa mizotra makamin'ny fahamasinana, ny lalan'ny fahamasinana ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Amin'ny toko fahenina dia miresaka Paoly zany eo alohan'ny ty andininy ty hoe koramanana ireo teny fikasanareo ianareo dia aoka ho izy, koramanana ireo teny fikasanareo isika dia aoka isika anadio tena sy andeha amin'ny fahamasinana. Iny ilay teny fikasana izay hitantsika amin'ny toko fahenina. Ilay teny fikasana dia lay ao amin'ny bokin'ny Levitikos toko fahenina amby roapolo andininy firaika ambin'ny folo sy ny roa ambin'ny folo, ary ny bokin'ny Isaia mpaminany toko faharoa amby dimampolo raika ambin'ny folo roa ambin'ny folo. Zay fitaomana ny koritianina hiala amin'izao tontolo izao raha tsorina. Zavatra tranga dia amin'ny ty andininy ity misy nytenenin'ny Paoly manao hoe aza mety asiana zioka tsy atonanareo ka hikambananareo amin'ny tsy mino. Ny sary zany dia izao ny vahoaka atao ny fiangonana atao Korinto zany dia toy ny fangaro tamin'ny izao tontolo izao, nampifangaro toetra samihafa, toetra fomba fisainana izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny fampianarana apôstôly Paoly. Dia hoy izy manao inona aroiny apôstôly Paoly ny fanarahany Kristy sy Beliala, inona ny ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy. Zany hoe amin'ny koritiana toko fahenina apôstôly Paoly dia manazava fa tsy afaka miara-dalana mihitsy ny finoanan'ny Kristy sy ny fiainana ao amin'izao tontolo izao. Dia niraisin'ny Paoly ny Isaia toko faharoa amby dimampolo manao hoe mivoay ianareo ka misara aminy Jehova ary aza maneno izay zavatra tsy madio, fa izaho Andriamanitra ny rainareo ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy. Zany hoe ny taon'ny Paoly zany ny fiangonana tao Korinto atsiaro ny antsony saia-paminany dia ny hoe aza mifangaro amin'izao tontolo izao, manadiova tena, miala amin'ny loton'izao tontolo izao. Dia izay ty hoe fanamafisana izay ty teny ty hoe aokary isika hanadio tena ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra. Dia fahalitoana ranofo sy fahalitoana ra-panahy. Mazava io afaka malala. Ny afatra voalohany zany afaka malala dia ny hoe kristianina madio na kristianina manadio tena ho afaka amin'ny fahalitoana ara-nofo sy fahalitoana ara-panahy. Lay voambolana ataontsika hoe mahazatra mihitsy sy afampiasan'ny testamenta vaovao dia lay nataony hoe katarijo, zany hoe lay iteny io zany enona fotsiny fa mety ho manainganareo mitadidy azy, milaza hoe fanadiovana. Raha toa ka jereny io matoa teny io amin'ny fitansan'ny apôstôly Paoly azy dia milaza fanadiovana aingana, fanadiovana mafy, fanadiovana indray maka, fanadiovana tsy miverimberina, fanadiovana atao amin'ny ataontsika hoe fanadiovana atao amin'ny hoe iezahana atao indray maka, zany azo lazana azy. Tsy miverimberina zany azo lazana azy, fa lazana hoe tena fanapahan-kevitra entitra. Dikan'io dia toy ny hoe makay ianao fanapahan-kevitra entitra hidio an'io, makay ianao ho fanapahan-kevitra entitra sy mazava ary tsy mitarehitrehitra, tsy mampiandry, aoka ianao an'io hizotra amin'ny fanadiovana ny tenanao ara-nofo sy ara-panahy. Raha toa ka jerena rehefa malala ny dikan'io teny hoe aoka ianareo hanadio ny tenantsika ity, dia lay volaza teo hoe matao teny hoe katarijo, dia raha ny tena izy dia izy io zany dia tsy tena voambolana moralina loatra ny tena fiandohany, satria na ny tontolo grika mikasika ny hoe fahadiovana rehefa hivavaka na fahadiovana amin'ny lafiny ara-panahy na amin'ny lafiny ara-pivavahana na ny fotom-pisainan'ny testamenta taloha ny bokin'ny Levitikos, dia tena ny voalohany indrindra amin'ny teny hoe hidiovana aloha dia loto hitamaso materiel hotsika teo. Zany hoe raha miteny zany ny apôstôly Paoly aoka isika ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra dia arabaky teny aloha dia marina mihitsy io. Zany hoe sanatria miaratsiny fa voambolana tena malagasy moa no hoe ny avoretrano.
zany hoe aoka isika hiala amin'ny avo rehetrano fa mbola tena malagasy io azafady mitovidika amin'ny hoe vazina, mitovidika amin'ny hoe benampoka, mitovidika amin'ny hoe mipinendy, mitovidika hoe isan-karazany fa mbola tena ilazana hoe mbola tena malagasy ny teny hoe avo rehetrano na novo rehetra. Ka io ana de ny tenin'ny apôstôly Paoly de azo dika mihitsy ny voalohany indrindra manao hoe zany olona manaraka an'Andriamanitra zany. Izany olona ataontsika hoe tsisy ifandraisany mihitsy ny fiainana maha-kristianina sy ny avo rehetrana sanatria zay nazahoanao azy. Fa tena zay ny voalohany dikany teny hoe midio de afaka malala. Ny jiosy dia alohan'ny idirana ny tempoly de misasa tanana. Ny jiosy alohan'ny andeha hamonjena ny fivavahana de midio. Ary io midio de tena midio ara-batana mihitsy. Ny mpisorona de tena midio ara-batana mihitsy. Ary tsy teo amin'ny tontolon'ny jiosy ihany io fa na de teo amin'ny tontolon'ny grika izay nisy ny korintianina ihany koa azy de fantatry ny korintianina tsara fa ny atao hoe loto de voalotsy loto ara-panahiny voalohany rehefa mandeha mamonjy ireny tempoly tsampireny ny korintianina zay tontolo grika io tsika teo sy ny dia tena midio ara-materielina mihitsy. Io zany rehefa ko malala de ny voalohany tokony ho tsaintsika kristianina dia ny fitaomana ny fahadiovana ranofo. Zava-dehibe rehefa ko malala ny soratra masina de tena manao zava-dehibe ny fahadiovana aranofo. Zay no ny voalohany. Endrika ahoana moa atakaranao ny fahadiovana ara-panahy? Raha ohatra ka tsy takatrao aloha ny voalohany ny tsena fahadiovana aranofo. Tsy azonao ny hevitry ny tsena hoe madio ara-panahy. Raha tsy azonao ny hevitry ny teny hoe madio aranofo. Ary zay mahatokany hoe lay tenin'ny Davida hoe diovy hisopa dia nanjary lasa tonga nanana heviny ara-panahy zay. Fa zadonoina fa ny fahadiovana aranofo nanjary nanampy antsika atakatry ny lanjany antseny hoe fahadiovana ara-panahy ary ny loton'ny nofo no nahatonga antsika natakatra ny loto ara-panahy. No zany de ny voalohany rehefa ko malala de ny hoe fa fitezam-panahy tokony fitezam-piarahamonina tokony ataon'ny kristianina ny hoe madio aranofo. Io zany apôstôly Paoly de miteny manao antso manao hoe mila manala ny loton'ny nofo koa isika pino. Raha toka mijery zany ndeto tsika hoe eto Antananarivo isika de afaka aza misahirana lavitra ianao fa tsy manahirana fa jereo hoe iza amin'ny ataovy ao anatin'ny internet tsotra io manaova fikaroana tsotra hoe iza no renivohitra folo maloto indrindra ty Afrika de ao anatin'ny Antananarivo. Anatin'ny Antananarivo. Toy ny milaza fa tena betsaka ny loto zay hitatsika rehefa ko malala fanerasera amintsika tena loto aranofo io zay teneniny apôstôly Paoly hoe tena le loton'ny nofo kosa loto tsy miara-dalana mihitsy amin'ny ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy topoina ao anatina loto. Ary zay ny dikany teny hoe elo ny dikany teny hoe elo zay ny sariny zany de fanaripako zay ny dikany. Nalaina avy amin'ilay tany Palestina tamin'ny tany Jerosalema zany de ivelany mandany Jerosalema de misy fanaripako ary eo amin'ny fanaripako io de mirehitra mandrakariva ataovy hoe tahaka ny fanaripako n'Antananarivo etsy Atsinanana etsy izay misy afo mirehitra mandrakariva sanatria de tany Jerosalema koa tahaka zany misy io mandany Jerosalema de ombadika kely eo fako. Ao ny olona manary fako ary dia midorana ilay fako de mirehitra mandrakariva de avy amin'iny nazahoana ny sariny hoe elo hoe tahaka ny fako ary misy afo mirehitra. Midika zany ny sary ao an-tsaina amin'ny elo dia ao zany fako zay toy ny hoe fanaripako ny fako no any ary midorana. De tahaka zany rehefa ko malala mahatonga ny hoe tsy miara-dalana mihitsy ny fiainana kristianina sy ny avoretrana sanatria de mamperitreritra antsika kristianina zany. Ny taonantsika amin'ny lafiny hoe raha miteny hoe loto isika ny heviny voalohany de zao tena loto vokatry ny loto ataontsika isan'andro io. No zany rehefa ko malala de isika tokony ezaka zany ny kristianina tokony ahatsiaro manao hoe eto de ny voalohany de zao manana andraikitra zany taoma zany anapa-kevitra ny adio. Ny kolotsaina malagasy de ataontsika hoe tena mahatakatra ny atao hoe fahadiovana. Mahatakatra ny atao hoe fahadiovana ny kolotsaina malagasy. Ninon'inona lazaina de mahatakatra tsara an'izay ny kolotsaina malagasy. Marina fa tsy mitoviny amin'ny tandrefana
ny famaritana azy fa na izany zany ara de ny kolotsaina malagasy any de tena mahafantatra ny lanjany antsoina hoe fahadiovana ary izay ny mahatonga azy hoe any zavatra maro samihafa de tena misy toerany avokoa tamin'ny trano malagasy ny ohatra hoe ny amin'ny toerana amin'ny trano malagasy de misy toerany milamina madio etsiny etsiny siny be etsiny angady etsiny tena etsiny koa marina fa raha toka jerena amin'ny solomasony ankehitriny de hoe ary mba maloto koa zany izy ve de sady miaraka mipetraka amin'ny akoho izy mipetraka amin'ny simy be etsaka etsiny akoho etsiny simy be etsiny fandrina adrada etony tsy etony lakozia ekena fa raha jerena amin'ny solomasony taonjato faharoapolo de mbola zay no hitanao any ambanivohitra fa raha toka mijery amin'ny solomasony taonjato fahafito ambin'ny folo zao valo ambin'ny folonao dia ho hitanao fa miavaka tsara ny filozofia ao anatin'ilay izy de ny hoe ny zavatra rehetra de samy manana ny toerany ny zavatra rehetra de samy manana ny toerana tokony isy azy ary eo no manomboka ny fahadiovana ara-batana amin'ny taona malagasy raha izay fotsiny voazon'ny olona ny toetsaina hoe ny zavatra rehetra de samy manana ny toerany tokony hipetrahany avy ary io no mahatonga amin'ny malagasy mialatsiny de afaka malala mahatonga antsika mialatsiny de izao mahatonga malagasy mialatsiny de izao tahotra sao de misy zavatra tsy mipetraka amin'ny toerana tokony isy azy na misy olona tsy napetraka amin'ny toerana tokony isy azy ny tsy fitoerany zavatra amin'ny toerana tokony isy azy dia mampisy korontana mampisy korontana ilay lamina na lay équilibre zay ao anatiny ataontsika hoe fiarahamonina na ao anatin'ny tontolo zay no mahatonga azy mialatsiny ary iny korontana iny alan'ny vava alan'ny teny iny zay ny filazan'ny tolo malagasy azy azavaina ny hoe tsika manao hoe ny malagasy ny toetsainy na izay fotsiny ara ny voazonao ny hoe ny malagasy any dia aza manao hoe voretratra misy matsy mety zao malagasy de voretratra na tsy voretra ndazatsika tsy voretra zany fa nadio tamin'ny fotoan'andro izy manao hoe ny zavatra rehetra de samy manana ny toerany ary io nahatonga azy sanatriana n'andro azy satria ny heverina hoe ny zavatra rehetra de samy manana ny fitoerany samy manana ny fotoana tokony naovana azy samy manana ny toerana tokony isy azy zay sanatriana tonga azy fa vokatry netiny tsy fahafantarany zavatra ihany zany tamin'ny fotoan'andro fa ankehitriny kosa efa tsy amin'izany intsony izika fa mahafantatra ny lanjany antsony hoe fahadiovana fa ny tena tenena fotsiny de ny hoe nareo to na de reo tolo lazantsika zay songonatsika lavitra ary amin'ny fahalalana ara-tsiansa de nahafantatra koa ny fahadiovana fa za mietreritra mihitsy hoe voretry sanatry indresaka itsika aza no ataontsika hoe taraiky lavitra no izy amin'ny hoe tsy haitsika na ny korontana na ny tanàna na ny inona be deabe ny zavatra apetraka tsika amin'ny sy tokony toerana tokony isy azy tsy haitsika zany rehefa koa malala ny zavatra tsy milamina ny korontana na ny fandaminana ataotsika ny azy zavatra mipetraka tsara zay ny tiany tenena tsy misy fako atao ohatrano marina fa ny azy ny hoe manary fako de nivelan'ny tokotany fotsiny fa tsy mbola manana toerana tahaka ny hoe izay iainantsika fa tiana tenena de tia afaka malala na inona de Jesosy Kristy tompo zay tompontsika sady tiatsika voaomby to amin'ny azo fijaliana ary aza doroana fa tany ivelan'ny tanàna izy toy ny hoe noarina toy ny loto sanatria mba hahatonga atsika adio zany hoe itoerany loto io mihitsy nandanan'i Jesosy mba hahatonga atsika adio io fakotsika io mihitsy io zany naton'ny Jesosy ary io fakotsika sanatria loto na aranofo na ara-panahy io mihitsy nodiovan'i Jesosy zany afaka malala de tokony adio isika na de aranofo azy tsy tokony hiara-dalana afaka malala ny maha-kristianina sy ny fahalotolo tao ary afaka malala manapa-hevitra na amin'ny toerana misy anao na amin'ny fiarahamonina misy anao na iza fa ny kristianina de tokony madio ary zay lafiny ndeto tsika hoe lafy tsarany ndeto tsika hoe na izay fotsiny ihany ary lafy tsarany lay valanaretina de zao tsy maintsy ny sasatanana manasa tsy maintsy madio tsika zany hoe ankehitriny de vokatry lay valanaretina de ny hoe amin'ny sasatanana midio ary everina hoe zay de fa zay zao lafy tsara anankiray fitaomana ny olona adio afaka malala afatra voalohany ny antsoina hoe madio aranofo eto de izao madio tsy misy loto fa ny faharoa de hoy ny apôstôly Paoly hoe tsy zay ihany tsy ny fahadiovana aranofo eo
fa zao rehefa koa malala lay fahadiovana ara-morale koa zay ny hoe teneniny apôstôly Paoly rehefa miteny hoe fahadiovana lay teny hoe nofo de saraka sa nampiasain'ny apôstôly Paoly azy izay tena milaza mihitsy hoe lay olona amin'ny lafin'ny morale lay olona amin'ny lafin'ny fitondratena ka indraindray misy loto ara-morale na loto ara-pitondratena izay ataon'ny olona misy loto ara-pitondratena izay ataon'ny mpino de manapa-hevitra ianao ny apôstôly Paoly satria ny tompo miteny aminao manao hoe mivoay ianao ka misaraha amin'izao tontolo zao misaraha amin'ity loto ty zao tontolo zao ty mijoroa amin'ny mahampino anao amin'ny maha-kristiana anao de manapa-hevitra miala amin'ny loto ara-morale isan-karazany loto ara-pitondratena zay takin'ny tompo ny alanao amin'izany ohatra hoe ny loto ara-morale ny afetsifetsena ny fitiava-kely ny fitondratena tsy mendrika ny alatra ny vononola ny fijangajangana ny fakahalana zandretrany de ao anatiny zany hoe loto zay ara-morale satria loto zay manimba ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona loto manimba ny fifandraisana amin'ny tontolo sy ny zavaboary nomen'Andriamanitra eo lay hoe loto ara-nofo zay manimba ny tontolo iainana iny anankiray ny loto ataontsika io de manimba ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary rehefa tsotofantsika fako ny tanàna de tsy hitantsika tsony hatsaratarehin'ny voninkazo tsikatsika tsony rehefa doratsika ny tanety tsy hitantsika tsony hatsaratarehin'ny tendrombohitra loto zany ry avako malala fa misy koa le loto moraly zay rehefa ohatra ka tsy manaja lay mahaolona tsony isika de manjary simba lay fiarahamonina ary loto moraly na loto ataontsika hoe vokatry ny ataontsika amin'ny fiarahamonina dia asain'ny tompo eto asain'ny Paoly hoe ny olona manapa-kevitra midio de miala amin'izany toetra manimba ny hafa zany manimba ny hafa manimba ny fiainan'ny hafa io ny apôstôly Paoly de miteny manao hitanareo hoe zany ozy tsy niteny hitanareo fa zay ozy de tsy mba nanao ny tsy marina taman'olona zay ozy tsy mba nanimba olona zay ozy tsy mba nanambaka olona zay ozy zany le resahana hoe tsy loto moraly lay manimba fiainan'olona manakorotana fiainan'olona be deabe ny atao zay ataon'ny fiarahamonina anakorotana fiainan'olona fanaratsiana filazana zavatra tsy marina fanendrikendrehana fanimbana asan'olona fialonana zany rehetrany mahatonga ny Paoly miteny zay tsy mba zany tsy mba nanimba fiainan'olona no zany rehefa ko malala ny fanapa-kevitra idio de izao koa fanapa-kevitra tsy hanimba fiainan'olona fanapa-kevitra zay tsy anakorotana ny fiadanam-pon'ny olona ny fifalipiainan'ny olona ary fahatelo de ny hoe zay kio de loto ara-moraly kio de mety hoe tsy fanimbarana fiainan'ny olona ihany fa mety koa hoe fanimbarana ny rafim-piarahamonina fanambarana sotoavim-piarahamonina misy zay ataontsika hoe sotoavina ny arovan'ny olona ny kelezan'ny olona aina dia potehina ry avako malala ao anatin'ny tsy fantatro morale zany Jesosy tsy zany Paoly tsy zany ny apôstôly Paoly tsy zany kristianina tsy zany kristianina rehefa fantany fa sotoavina mifanaraka amin'ny filazantsara sotoavina mifanaraka amin'ny maha-kristianina de tsy mba ny tsiravany zany ny fifankatiavana ny fihavanana ny fifandeverana ny fifahamelana zao moa tsika tsy afaka mifamanky noho ny toe-javatra maro samihafa fa zany toe-po zany de avako malala de tena toe-po zay tenenan'ny apôstôly na de le teny fotsiny zay mampamangy mirahaso ampitahoan'ny firariantso tena sotoaviny zany de avako malala zay mahatonga ny apôstôly Paoly zay nge tsy za manokana apôstôly Paoly de zao tsy mba nanimba fiainan'olona ary tsy mba nanambaka olona zay le resantsika manao hoe faharoa de ny fahadiova fialana amin'ilay fahalitoana ara-moraly na ara-pitondratena na fialana koa amin'ny fahalitoana fanimbana ny loto ara-nofo zay manimba ny manodidina sy ny fahasalaman'ny hafa fa ny fahatelo ao anatin'ny tsony hoe fahalitoana koa ty ny apôstôly Paoly miala koa nareo amin'ny fahalitoana ara-panahy ino le fahalitoana ara-panahy fa nona tsy nitenen'ny Paoly fotsiny hoe fahalitoana fa naninona amin'ity epistily tian'ny Paoly no miteny hoe fahalitoana ara-panahy amin'ny Korintianina faharoa fatoko fahafito satria nahoana satria nisy fampianarana hafahafa ara-panahy ny hita tao amin'ny fiarahamonina hitantsika amin'ny Korintianina faharoa toko faha 1 ambadika ao hoy ny apôstôly Paoly izy manao hoe andininy fahatelo fa matahotra fandrao ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsimpo sy ny fahadiovana amin'ny Kristy tahaka ny amin'ny amitany menarana ny eva fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa
izay nitsotorinay na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa. Zay le hoe loto ara-panahy. Hoy ny apôstôly Paoly misy malangasanga tafiditra ao aminareo ao Korinto, misy mitory Jesoa hafa, misy mitory fanahy hafa, misy mitory filazantsara hafa, ary misy mpampianatra hafahafa. Io le loto ara-panahy, misy mpampianatra diso tafiditra ao aminareo. Zay le loto ara-panahy. Le loto ara-panahy zany de zao lay fialana tamin'ny fampianarana, fialana tamin'ny fampianaran'ny apôstôly Paoly, lay fialana tamin'ny filazantsara notorin'ny apôstôly Paoly, fialana tamin'ny finoana n'ilay Kristy nabaran'ny apôstôly. Zay no teneny hoe tokony miala amin'izany loto zany. Lay loto zany eo de zao fandraisana fampianarana hafa, fialana tamin'ny finoana tena izy. No zany dia eo zany ny apôstôly Paoly manao hoe mila mibebaky nareo, zany hoe mila manadio teny anareo, aingana mihitsy, tsy mitarehetrehitra, miala amin'ny loton'ny nofo, miala amin'ny loto ara-moraly, ary miala koa amin'ny fampianarana diso. Zay manangasangana mitadiditra ao aminareo eo, fampianarana mampiala anareo amin'ny Kristy. Aizako misy nitoro Kristy hafa ao aminareo izy, ary zay Kristy hafa resahan'ny apôstôly Paoly noraisin'ny Korintianina tao na endrika manahoana koa lay filazantsara hafa. Fa hita tahatra ihany moa lay hoe filazantsara ntoy de filazantsara tsy miivo tamin'ny filazantsara ny Kristy, lay filazantsara ny fitiavana, fa lay filazantsara manazioga, lay filazantsara andeha ataontsika hoe atakalo vola, atakalo lay filazantsara mpitady tombontsoa. Zany no ambaran'ny apôstôly Paoly hoe filazantsara nitorian'ireo mpampianatra hafa diso samy hafa. Zany afaka malala eo zany de zao misy fanapahan-kevitra koa ny hoe manadio tena hiala amin'ny fandriky Satana dia ny fandraisana fampianarana diso. Zany de aokary ianao anadio tena ka atsiaro fa raha mizotra amin'ny fahamasinana ianao dia miazona ny fampianarana tena izy, lay fampianarana filazantsara. De le Jesosy Kristy tompo zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra, le Jesosy Kristy tompo torin'ny Baiboly, le Jesosy Kristy tompo ambaran'ny Baiboly, zay ny Jesosy fikirinao. Fa so sanatria misy Jesosy hafa ry avako malala, tsy fantatro mety misy an'izany hoe amin'izao andro antsika tao tafaka am'roapolo zao asa, fa izao aloha fikiro lay Jesosy izay mato amin'ny hazo fijaliana velona ary ambaran'ny fiangonana ankehitriny, ambaran'ny filazantsara. Farany avako malala miafatry ny apôstôly Paoly izy manao hoe aoka ianao zany adio, de faharoa de zao aoka ianao handeha amin'ny fahamasinana. Zany hoe rehefa madio de zao rehefa ko malala tsy mipetraka akory. Rehefa madio de ampiasaina. Ny zavatra madio no azo ampiasaina. Tsy misy olona itsika azy rehefa ko malala tsy mampiasa zavatra maloto. No zany na amin'ny ara-panahy na eo anatren'Andriamanitra de zao ny zavatra madio ihany no azon'Andriamanitra ampiasaina. Zay no nahatonga an'i Jesosy maty tao amin'ny hazo fijaliana. Na nadio atsika, hoy ny tenin'ny Jaona mpanao batisa raha nahitan'i Jesosy manao indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay nanaisotra, zany hoe izay nanadio nanala niotan'izao tontolo zao. Zany de afaka malala rehefa afaka tamin'ny fanadiovan'ny tompo isika tamin'ny rano soa, hoy ny filazan'ny apôstôly Petera azy, dia nadio isika de ny dikany hoe mizotra ho amin'ny fahamasinana de zao ho ampiasaina indray. Reto zavatra telo reto ny dikany hoe mizotra mandeha amin'ny fahamasinana tanteraka. Ny voalohany de zao rehefa nidiovina ianao de mitohy ny fahadiovan'izany. Ny fahamasinana zany dia ny fiezahanao ho madio isan'andro. Raha toa ka jerena amin'ny lafin'ny finoana kristianina tsotra, amin'ny finoana ny trinité zany de zao ry avako malala ny tsotra indrindra. Andriamanitra ray pahary na tongotra aman-tanana anao, Andriamanitra ray pahary. Marina fa azo atao hoe pahary ny trinité manontolo fa Andriamanitra ray pahary. Fa izao rehefa nanota isika ka niala tamin'ny didin'Andriamanitra de nirahin'Andriamanitra Jesosy zanany, nanadio atsika ho afaka tamin'ny loton'ny nofo, ho afaka tamin'ny loto ara-panahy, ho afaka tamin'ny loton'izao tontolo zao, tamin'ny fahotana sy ny vokatry ny fahotana rehetra. De zao zay lay Jesosy zany mpamonjy. Fa izao
rehefa niakana anakarentanitra dia sao dia niteny manao ampitoeriko anareo ny fanahiko na iraiko ny fanahiko. Ny fanahy masina indray no fanahy mitahiry antsika ho madio isan'andro. Rehefa nidiovin'ny tompo indray mandeha tamin'ny rany, zay mahatonga an'ity hoe indray mandeha mieza zany hoe raiso Jesoa, raiso ny famelan-keloka nataon'i Jesoa dia madio ianao. Dia ny fanahy masina kosa revako malala no fanahy mitahiry antsika ho amin'ny fahadiovana isan'andro. Zany hoe rehefa nidiovin'ny tompo indray maka isika dia madio, dia ny fanahy masina indray no mitahiry antsika ho madio isan'andro. Zay mahatonga ny tompo, mahatonga ny Paoly miteny manao hoe tempoly ny fanahy masina ianareo amin'io atoko 7 hoe ianareo ange ka tempolo ny fanahy masiny, isika ange ka tempolo ny fanahy masiny amin'ity toko 7 ity. Zay ny milaza fa ny fanahy masina ny mahatonga mitahiry ilay fahadiovana nataon'i Jesoa tamin'ny rany. Raha tsy eo ny fanahy masina dia samatria verina maloto indray isika, fa ny fanahy masina no rehefa nandray ny famelan-keloka indray maka dia mitoetra tao am-pontsika ny fanahy masina. Dia ahoana ny fomba hitehirizana ny fanahy masina antsika ho madio? Dia zay ny bebaka. Dia hoy Martin Luther manao hoe manoto isan'andro fa mibebaka isan'andro dia amarinina isan'andro na amasinina isan'andro. No zany dia izao ilay fanahy masina ato anatintsika no mitahiry antsika ilay ho madio lalandava. Satria iny no mitaona antsika hibebaka. Inona indray tena ataonao androany, inona indray ary tsy fihetsikao. Iny ilay fanahy masina ao anatintsika iny mahatonga antsika mibebaka isan'andro. Iny koa mibitsibitsika ao anatintsika mampifandray antsika amin'Andriamanitra. Iny mitaona antsika hivavaka, iny no mibitsibitsika sy mitaiza antsika, fanampaiza antsika ny fanahy masina. Zay zany voalohany isika manao hoe ny mizotra ho amin'ny fahamasinana dia izao tsy afa-tsy akory fa ilay itoeran'ny fanahy masin'Andriamanitra ka miaina ilay fiainana kristiana. Voalohany zany zay hoe diovina indray maka. Fa ny faharoa izao rehefa ko malala ampiasaina, zay ny anankiray, ampiasaina, irahina. Ny mizotra ho amin'ny fahamasinana kosa na dia olona manaiky irahan'Andriamanitra, manaiky irahan'Andriamanitra, ampanaovan'Andriamanitra zavatra. Aza atao hoe mizotra ho amin'ny fahamasinana ianao raha ohatra ka belo tsy mety manao ny asan'Andriamanitra. Hoe aza mizotra amin'ny fahamasinana ka nefa ny atao ihany ny atao. Ino nataonao anaka mizotra amin'ny fahamasinana hoy anefa ny asan'Andriamanitra tsy atao mihitsy, ny zavatra asan'Andriamanitra atao tsy atao, dia aza miteny hoe aza mamita tena fa tsy maka amin'ny fahamasinana zany. Ny olona ny diovin' Kristy indray maka ka itoerany fanahy masina dia ho ampiasain'Andriamanitra ary irahan'Andriamanitra, hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny dikana faharoan'ny ao anatin'ny hoe fahamasinana dia manaiky itsika teo ampiasain'Andriamanitra. Ary ny dikana ny zavatra fahatelo amataranao ny hoe mizotra ho amin'ny fahamasinana dia izao itenen'ny apôstôly Paoly koa dia izao tena mahatoky ary manaiky ho entin'Andriamanitra. Entin'ny apôstôly Paoly dia mazava be mihitsy faly be izy nefa asehony misy alahelo ao anatiny. Zany hoe ny fiainana kristiana rehefa ko malala dia izay mandrakariva faly ao anatin'ny zavatsarotra, zany zavatra tsy ananan'izao tontolo izao zany. Fo ny apôstôly Paoly ahoana zay zany, ozy izy manao hoe jerenge ozy izy fa tany Makedonia zay dia tsy mba nisy iainany nofonay mihitsy, nampahoriana tamin'ny zavatra rehetra, teo ivelany nisy ady. Iny io ady io lay mpanenjika ny apôstôly Paoly, tsy apôstôly izy, lay mpanaratsy ny apôstôly Paoly, zay no hita ety ivelany. Atao anaty misy tahotra, inona lay tahotra? Lay Korintianina manao hoe sao dia mba miala amin'ny finoana ary rehetra, sao dia mba handray fampianaran-diso ary rehetra, sao dia mba tsy mitoetra amin'ny finoana ary rehetra, sy ny sisa rehetra. Zay ny dikany tenin'ny apôstôly Paoly hoe ety ivelany zay maty enjika, karatsian'ny olona, tsy lazain'ny olona fa tsy izy. Ary ao anaty zay dia misy tahotra hoe le zavatra nampianarina koa sao dia mba tsy nitazomin'ireo Korintianina ireo, le zavatra nifosana sao dia mba ny alana indray, sao dia misy sy ny sisa rehetra. Ny fiainana kristiana rehefa ko malala dia mizotra ho amin'ny fahamasinana ianao rehefa tsapanao izay fifaliana ao anatin'ny zavatsarotra izay. Le fifaliana ataontsika le fifaliana tena izy dia le fifaliana izay tsy avany ivelany miditra ao anaty fa le fifaliana avy ao anaty miparasaka makeny velany. Ny fifaliana tena izy tsy mitovy amin'ny fifaliana izao tontolo izao. Ny fifaliana izao tontolo izao dia izao izay hitan'ny masony, zany hoe avy ny velany mampifaly azy. Ary rehefa tsy hoe izay zavatra eny velany izay dia tsy faly izy. Fa ny fifaliana kristiana dia fifaliana avy ao anaty, vokatry ny asan'ny fanahy masina, mahatempolon'ny fanahy masina, avy ao anaty ilay fifaliana no makeny velany.
ary io tsy atakaran'izao tontolo zao azy io mahatonga ny olona miteny fa ahoana nareo falifaly tsy hoe falifaly fahatany fa faly satria ao am-po le fifaliana ao am-po le tempolin'Andriamanitra dia iny le fifaliana ao anaty iny nozaraina ho an'ny olona manodidina ary ny fifaliana avako manao dia zao tsy misy mora afindra ohatra ny fifaliana tahaka ny akamoana koa sanatria raha misy olona anankiray manoka eo dia manoka daholo ny akabeaza zay manatrika eo fa ny fifaliana mihoatra lavitra no zay keo ny fifaliana tena mora zaraina tena mora raha vao mahita olona mikakakaka menao ohatrany gaga ohatrany tafame koa no zany rehefa ko malala ny tiana tenenina dia izao ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra mizotra ho amin'ny fahamasinana dia fiainam-pifaliana fiaina fahatokinan'Andriamanitra na dia ao anatin'ny zava-trarotra azy zay tany makeo denio ny apôstôly Paoly dia faly satria nisy papahery satria manana namana manana amin'ny tompo efa ko malala ny afatra manao ary dia izao miala amin'ny loton'izao tontolo izao naharanofo io naharam-panahy mandehana amin'ny fahamasinana dia izao fandraisanao ny fanamasinao am-ponao ka anekenao ampiasainy ny tompo sy hanananao fiaina fifaliana amin'ny isan'andro ary ho hitan'izao tontolo izao eny aminao ny fanamasina sy ny asan'ny fanamasina ka mba hitenyko izy manao hoe zay mba hiaraka aminareo fa manana an'Andriamanitra ianareo ivavakasika tompo amin'izao anao zahay fa ny teninao dia manao antsoavo aminay ankehitriny ny alanay amin'ny loton'izao tontolo izao loto miseho amin'ny endrika maro samihafa na loto hita maso io na loto ara-moraly sy ara-pitondratena izay manimba ny fiarahamonina sy manimba ny fifandraisan'ny mpiarabelona manakorontana ny fiadanana izay nomeny ny zanakao to amin'ny azo fijaliana ary indrindra koa ny loto ara-panahy fampianaran-diso isan-karazany mampiala anay aminao Andriamanitra fampianaran-diso mampiala anay amin'ny filazantsara fampianaran-diso mampiala anay amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy velona ilay zanakao namonjy anay mampianaranay tompo andeha amin'ny fahamasinanao dia ny anekenay ny sitraponao ny anekenay hanoavanay ny sitraponao hanekenay ho fiasana ho ampelantananao ary hifalianay amin'izay tombonandro menao anay dia mivavaka izay tompo ho an'ny tanindrazanay misaotra fa betsaka ireo havanay efa miasalama mpiarabelona aminay mihatsara fa ny angatahanay tompo tena nomezanao anay fahazavantsaina hialanay amin'ny alan'ny firenenay amin'ny karazana loto isan-karazany mampahirezany malagasy ianao anapa-kevitra hiala amin'ny loto amin'ny fanompo-tsampy hiala amin'ny loto ara-nofo isan-karazany ary izay fiangonana ataony hiratra ny masonay hatrany hijery ny fahasoavanao ary izary zany amin'ny fifaliana ho amin'ny manodidina anay misaotra Jesosy amen